Zaho zavatra nandalo voaka Mahajanga miarahaba antsika jiaby. Eto tsisy resaka cinéma fa ny réalité misy no ampitenentsika. Iny marina zavatra nisy nitranga tao amin'ny teto an-tampon-tanàna Mahajanga nomaly tamin'ny élection. Zavatra nisy dia zao. Aoka zava fa ny élection nomaly nisy zavatra tsy fanaran-dalàna maro niseho teto an-tampon-tanàna Mahajanga. Nisy nietraketraka nomaly. Zay nataon'ireo candidat izay mitanila miaraka amin'ny fanjakana. Aleo azava ny resaka. Resaiko voalohany ny kany député Nicolas Stéphane miaraka amin'ny mpitandro filaminana maromarona kokoa gendarme miditra ao anaty tranon'olona zany mpanara-DNA tsisy mandat de perquisition. Tsy hoe rehefa manday huissier ianao tonga dia afaka miditra ao an-tranon'olona tsisy mandat, gendarme tonga dia manao fouillage dia rehefa tsisy zavatra hitandreo dia mivoaka reo dia rehefa avy eo intimidena ilay olona hoentina mandeha amin'ny bureau gendarmerie. Ka zay manana preuve amin'izany zahay. Ny anankiray alohany député Nicolas fa ankoatran'izay zaho tsy nafantatra. Fa ny betsaka tena betsaka dia ny candidat miaraka amin'ny Irmara. Izay natao ny PDG ny RTN Dady sy ny namany mpanaraka azy Simokely. Izay miditra ao an-tranon'olona ihany koa sans mandat de perquisition. Zany hoe violation de domicile zany. Miditra dia toka mitondra mpanao gazety dia miantso mpitandro filaminana. Fa izany zavatra rehetrarehetra zany karazana infraction nisy nomaly ary tsy iray, tsy roa, tsy telo fa maro. Manana preuve amin'izany izahay ary feno. Resaka antsika ny tsy fanaran-dalàna zany tao amin'ny bureau fandatsaham-bato. Betsaka ny antsonaazonay nomaly zany fa ny olona zany afaka mifidy amin'ny bout de papier kely na izy karapanondro na izy karapifidianana. Raha ataontsika karapanondro izy na permis de conduire, raha ohatra ka ny ao ny anarany afaka mifidy izy. Fa rehefa nisy ny ayahy maro zany nomaly mikasika an'le bout de papier na karapanondro na permis de conduire fotsiny ny afan'ny mifidy dia nanao fisafona zay tao fiofio. Dia nisy cas anankefatra hitanay. 3 bout de papier dia 1 permis de conduire. Rehefa tonga tampoka zahay tsy navita nanao ny asany ny délégué zay mipetraka eo satria tsy afaka nanao an'izay fampidirana an'izay olona zay mivantana satria zay nanontany hoe inona ataon'ity olona ty, aiza ny karapifidianana, tsy manana izy fa juste permis biométrique no nanana. Dia rehefa zay ka zay nisy dia nanontany zay tsy mino an'izany, aiza ny anaran'olona ty, dia nysavana taiza anao nifidy tamin'ny élection présidentielle, tamin'ity toerana ty, aiza tokony tsy miova io, dia eto tadiavina tsy ao ny anarany. Tetezinay daholo ireo bureau fandatsaham-bato tao amin'ny toerana io folo mahery tsy nahitana ny anaran'io olona io. Anatin'izay mbola manamarina an'izy io nahitany Simokely sy lehilahy rasta anankiray izay tsy fantatra ny anarany. Tonga moto niditra tao. Dia rehefa nahita an'iny zahay niataka kely fotsiny dia nahita fa ohatran'ny bokiboky paosiny dia tsy mazavazava. Dia tonga dia niantso mpitandro filaminana zahay hoe misy zavatra ohatrohatran'izao s'est passé amin'ity toerana ty fa tongava aty nareo. Dia zahay moa zany tsy tia nankorotana ny toerana misy fandatsaham-bato mba tsy hamonondro azy. Dia niboaka ivelany zahay. Dia tonga mpitandro filaminana be dia be teo nanao fisafona teo. Dia niandry tsy fantako hisambotra azy sa tsy hisambotra azy fa zahay efa nandefa antso. Dia iny ireo nivoaka. Rehefa nivoaka reo ny mpitandro filaminana nefa jereko tsy misy réaction zany hisambotra azy. Dia izay no nahatonga anazy tonga dia nitolona azy tonga dia nisambotra azy nomaly hoe tsy milefa anao dia amin'izay mba ho hitan'ny mpitandro filaminana ho raisindreo izy dia indro fa nisy karapifidianana maromaro tao amin'ny paosiny sy vola. Dia raisin'ny mpitandro filaminana izy hitantsika nomaly iny dia rehefa tao zany izy dia niantso ny abdala général hoe tongava anao fa zao atakindro afakandro ato. Fantatra fa abdala général dia manana sécurité maro dia maro tampon-tanàna Mahajanga sy ireo bataillon miaraka aminy. Za moa zany nanaraka ny Simokely any no entindreo gendarme reo zany zanomaly
dia noentina tany amin'ny tobin'ny gendarmerie pirenena. Rehefa tany zany zahay dia niditra tonga dia niditra tao amin'ny birao Asimikely moa zany voaray niaraka amin'ireo olona tsy nanara-dalàna rehetrarehetra heverina tamin'ity élection ity, zany hoe mandalo fanadihadiana. Dia niditra tao amin'ny birao nipetraka mitovy amin'ny olona rehetrarehetra. Dia nohon izy tonga tao tonga Abdala Général avy any miaraka amin'ny sécurité camion anankiray dia maboto eo amin'ny 4x4 ray. Dia tonga dia niditra dia nandefa assistant parlementaire koa zany député Nina taloha, député taloha nandefa assistant parlementaire tonga dia niditra niara-niditra tao amin'ny gendarmerie nanao intervention ivoahany Asimikely. Dia rehefa avy eo zany anontany ahoana ty Asimikely tsy miaraka amin'ireo namandreo fa navita miboaka dia nampidirina andray mandeha tao. Dia aiza nambarako andreo ny commandant, aiza ny responsable ato, zany hoe tsy ao zany ilay commandant. Dia nivoaka zao tenendreo ambadika ary, dia nivoaka zany zao nandeha tany jereko ato mifampiresaka ao Abdala Général sy izy moa ilay assistant parlementaire anankiray. Dia tonga dia niteny fa inona moa ty ataonareo angaha izy ty vitany intervention ohatran'io, fa ino ataony Abdala anatin'ity? Izy anie olo-pirenena taiza izy talohan'ity action nandalo ty, inona ny ataony ato? Tao zay nifamaly ambava zany zay sy Abdala io. Rehefa mifamaly zay dia nampidirina ao amin'ny bureau zao. Dia rehefa avy eo tonga moa nisolotea amin'ny police pirenena dia nifanazava zahay dia nazavaiko ny zavatra nitranga. Nazavaiko hoe ohatran'izao ny zavatra nisy teo dia zay ny zavatra natonga ny fanamboranay an'ity le olona suspect. Dia rehefa teo moa zany nalamina dia zany angatako hoe zaho mbola tsy tampitra ny fifidianana fa aveloanareo zahay fa zaho amin'izao mahazo information fa mandeha fividianana olona amin'ny quartier maromaro eto Mahajanga amin'reto point reto. Nahazo antso amin'ireo namanay zany zahay fa andaotsika sambotra ny olona mpividy olona avy amin'ny député zay miara-dia amin'ny fanjakana reto. Dia niraisy ny gendarmerie zay zavatra zay. Dia rehefa zahay amin'izay zany andeha hivoaka dia hoe aza miady tsony ianao fakandro alamino fa tsy tsara fa ho vita ihany ny élection ty. Dia rehefa avy eo moa koa zao andeha hiboaka fa nagaga zany tafavoaka le Asimikely zany. Tafavoaka le Asimikely dia gaga zahay. Dia bon zahay zany nandeha nivoaka andeha hanampina le tombiliko satria le tombiliko zany efa garé ivelan'ny tombilin'ny gendarmerie. Dia zany andeha hivoaka be dia be zany ny olona tao misy tiandian'ny tanora maro sy ireo sécurité misy eo amin'ny 30 mahery angambany. Eo amin'ny 40 à 50 eo zany ny olondreo niandry anahy tamin'ny fiarako tao ny acerclevandreo. Dia tonga dia nisy namono zao. Io ny navoakako tamin'ny vavako tao, vaky ny vavako izy io. Vaky ny vavako ary profony zany ireo gendarmerie nahita zany komikomoka tao raha daholo ny vavako nomaly. Dia io tanako voadaka zao sady vangoindro amin'ny baton zany atoko ato amin'ny sokako ato zany marary izy io tsy afaka mihetsiky ny atokako zany amin'izao. Dia zaho zany nanoloana ny zavatra rehetra reo zany rehefa nandalo nisy ny fifamaliana dia nisy ny menace de mort. Aoka zava manana vidéo zany zao rehefa avy eo ho asehoko anareo. Io vidéo misy an'io fifamaliana sy menace io. Dia nisy ny menace de mort nilazany Abdala Général hoe tsy maintsy ataoko mahita anao amin'ity mifankahita atsika. Ary tsy maintsy vonoiko anao, ho hitanao fa za elabe zay tsy namaly fa ho valiko zay zavatra rehetrarehetra zay. Dia teo moa sakoroka teo dia ny gendarmerie moa zany nijorojoro teo fotsiny dia niditra rehefa avy eo niaro anahy. Dia hoe arovanay anao fakandro fa midira anao. Misy vidéo fa avoakako io vidéo rehefa avy eo. Fa ny fanontaniana mipetraka dia zao. Fa efana inona no ahafahany Abdala Général mandeha mamoaka olona anankiray izay tratra ambodiomby Asimikely sady mitondra vola no kara-pifidianana. Fa efana inona no ahafahany mamoaka azy eo? Za dia milaza fa tsy ara-dalàna zay ary tsy mety hoe ny olona tratra dia avoaka noho ny intervention. Tsy fantako ny fifandraisandreo fa izay zavatra misy teo. Dia rehefa avy eo moa zany tonga ny sakoroka zany dia nisy namany anankiray koa moa zany voavono koa teo le namako anankiray zany, namako zany handeha hiaraka amiko andeha zany. Dia tonga ny sakoroka dia nampidirina tao amin'ny gendarmerie indray mandeha zany zaho dia escortevandreo rehefa mandeha mody sy mandeha mandatsabato. Zay zavatra zany nisy tamin'ny omaly teto tampon-tanàna ny Mahajanga. Ka eto za dia mampilaza aminareo noho ny menace de mort ianareo voaka amin'ny Mahajanga raha safidinareo lany.
ary mahafantatra ny safidinareo nareo. Fa kosa ambarako anareo ampahibe maso, manana fianakaviana koa ny tenako, mba matahotra ny aiko ihany aho, ka noho izany raha misy ny mahafaty ahy, raha misy ho any mahafaty ahy dia tsy afaka miala amin'ny abdala généraly ny tenako, satria navoaka amin'ny vavany zany teny zany ampodiko. Raha misy ny mahafaty na mamono ahy dia tsy miala amin'ny abdala généraly ny tenako fa vavany navoaka amin'ny vavany zany. Ary tsy vitan'izany tsy maintsy ametraka plainte de réserve ihany koa ny tenako, ary ametraka fitoriana noho ny ratra zay nahazo ahy io. Misy vidéo zany avoakako rehefa aveo dia anjarantsika rehetra no manadiady hoe nisy va zany sakoroka zay navovona zany sa tsy nisy, fa za tsy mandainga amin'izany. Zany ny réalité, fa ireo olona ireo dia fampiaro. Na i Dady zany candidat-ny na Hashim Kely na Abdallah Général. Ireo ny olona zay manenjika ahy mahatonga ny tsy fiakarako amin'ny haino aman-jery. Fa efatra andreo moa zany ny candidat-ny na zay manao vava isan'andro amin'ny haino aman-jery zay tsisy tsy fantatra ny voaka ny Mahajanga. Zay ny zava-misy marina. Ka mampanantena anareo ninninona ny zavatra mitrangy atao Mahajanga, vonona ijoro hatramin'ny farany ny tenako. Ary na misy ny menace de mort tsy sambany nisy zany fa tsy maintsy mijoro na dia zany tsy maintsy miaro tena isika. Ampanantenaiko ihany foana koa, raha lany soamantsara eo tsy misy ny zavatra vitandreo dia vonona hiaro ny fihavanana eto Mahajanga, ijoro hatrany hiaro ny fanimbana ny tanànatsika ty. Efa mangala baraka ny fisiany zava-mahadomelina betsaka malaza atsika ao Komoro hoe ny gasy ane no mamatsy rangony anay. Vonona za hiaro an'izay fanampy ampitandro filaminana. Fa tsy ho fongorintsika zany zavatra maloto rehetrarehetra zany eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga, mba hampilamina ny tanànatsika ty, mba laza tsara no hisy eto, mba resaka fampandrosoana tena marina, mba voaro ty tanànatsika ty amin'ny alalan'ny fisian'ny solombavambahoaka. Solombavambahoaka hitandro an'izay fahamarinana zay indrindra hijoro hatrany amin'ny zavatra mahasoa antsika rehetra. Ka izay zavatra misy marina ampahafantarina antsika vahoaka mba tsy ho tompotrano miono amin'izay zavatra misy eto amin'ity tanànatsika ty. Ka izay no izy fa handrifan'izay vidéo zay zany zao rehefa aveo maromaro izy ato tsy maintsy aseho atsika mba tsy hisy ilaza indray hoe fa cinéma na tsy hisy le zavatra niseho fa tena nisy sakoroka rehefa tsisy namana intsony zany zao teo ivelan'ny fefin'ny tobin'ny Gendarmerie Pyrénéen misaotra tompoko.